Amtifaniana sy ampitarana be indray no itsidianantsika rehetra anytokantrano aty amin'ny alalan'ity studio ny MCTV izay hitantsika fa vaovao tanteraka ary dia toerana anankiray izay anovozanao hery mpanahy andraisanao tenin'Andriamanitra resanao vavaka dia fanimanasantsika rehetrarehetra amin'ny fandarana rehetra izay hitantsika eto amin'ny MCTV mampandroso anao mampandresy anao ary dia atonga anao ho feno voninahitra Andriamanitra mandrakariva. Ny fandarana vavaka ho anao dia afaka arahanao amin'ny fotoana tahaka izao ary afaka azonao atao ihany koa ny mandefa izany amin'ny alalan'ny SMS, amin'ny alalan'ny mailaka ny amin'izay vavaka titsika fa tena homponay manompo antsika rehetrarehetra ary hitondram-bavaka ny fiainanao manokana, fiaina-tokantrano, ny amin'ny toeram-piasana, ny amin'ny fianakavianao, ny amin'ny ankohonanao, ny manodidina anao rehetrarehetra fa zavatra azonao antoka miaraka amin'ny MCTV, miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika dia taty setrany.